Trozona tanora raha ny fahitagna izy manana lanja magnodidiny eo amin'ny 5 tonnes, mirefy 5 metre 80 ny alavany ary 1 metre 34 kosa ny sakany. Tsara ny mampafantatra antsika fa ity karazana trozona ity dia afaka mijotso hatrany amin'ny 1500 metre ka hatramin'ny 2000 metre agny ambanin'ny ranomasina. Raha ny eto Nosy Be manokana dia manana fomba amampanao raha mahita tranga karaha ity, satria eto Nosy Be dia misy taranaka tandrano ka midika izay fa mpiavagna sy fianakaviagna raiky izy ireo araka ny tantara. Ka nisy ny fomba izay natao tamin'ny trozona maty ity izay ny aretantory sy ny fognosiny ary naleviny. Bene tetolane presque zavavirano bakan-drano ke matoizy na vetina tindray eto zay tsy afaka tsy hagnano ampirainay mira fombanay magnano ny antety koa nagnanaovanay izy. Zeny na zeny nagnanaovanay izy natao lohany eo, natao lenagna, nataonay bafota eo lava jiaby, zeny na zeny nagnanaovanay izy. Otony izy io dadinay io agny andranomasy agny tetolane dadinay. Ireo io mpisauvezy ay koa fa misy dobo amin'ny rano nino izy io mpisauvezy ay mandeha tety. Tamin'ny talohany misy fa izy nandeha tody tantanàna tany Zafelbert. Tamin'ny 15 bako koa navy teo izy ny posiny karaha igny koa tsy nandeha. Nikaiagna matoe vavy amin'ny Nosy zay nijoro izy bako ny pouderière izy topiny, izy nagnatimy koa navy amin'ny lolo ary izy losy. Fa araiky ity tsy nandeha feky tsy hainay nino raha nampameloko izy baka akagny. Asa ny adivindrazy baka tany tsy hainay karakory ny amango zay letry tary letry marandraigny ndraiky zisk'andrahaly ny posy izy mandeha izy bako mipody, izy mandeha izy bako mipody. Zay ny fa misy raha tsy tiany aso misy raha miamby izy io agny tsy mampandeha izy. Ampatsahivigna antsika fa tafidriky ao anatin'ireo zava-mananaina voatsokajy ho arovana ny trozona. Taoriany nahitagna ny tranga ity dia nandray andraikitra tandrify azy avy hatrany ireo tompon'andraikitra teto Nosy Be izay notariny préfet de police sy ireo sampandraraha misagna ny tontolo iainina sy setra an-dranomasina ary ireo fokon'olona teto ifotony tamin'ny fikarakaragna sy fandivaingana ity trozona ity. Taoriany fitsiriagna izay natao dia nahitagna ratra izay mety hafantarana ny antony mety nahafaty ity trozona tanora ity ireo tompon'andraikitra ka hiroso ny asa fikaroagna izay tokony ho totosaina ao agnatin'ny fotoagna malaky mba ahaizana ny antony ara-tsiantifika na tonga izao trozona fefika sy maty karaha ity.